avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM manuchawanao ni vavao. Université privée de Madagascar. Tsy maintsy mitady vahaolana ho an'ny firenena sika hoe ny fivonana firaisan-kina raha nanao fanambarana miaraka ho fahatsiarovana ny 4 janoary 2020 ny tolakandro teo. Tsy hain'ny mpitondra ny atao hoe firenena mandroso ka ho sarotra ny toetra raha tsy misy fanovana. Fandresena avy amin'ny safidim-bahoaka ny takiana hoe ny mponina ao amin'ny komina Andohany Lakaka izay tsy maintsy mamerina ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Tsekena hoe izy ireo ny fametrahana PDS araka ny feo efa mandeha sahady. Any ivelany any Liban, tafiakatra 10 androany ireo namoiny ainy, raha toa ka 20 kosa ireo naratra, vokatry ny tifitra nataony tafika Israeliana natao atsimon'ny Liban, raha nitatitry ny ministry ny fahasalamana ao an-toerana. Ny tafika Israeliana izay tokony alina ao atsimon'ny Liban androany, raha ny voarakitry ny fanarahana fampitsarana ady, saingy izao mbola ao atoeran'izao hatrany. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Kafalina idray tompoko lasy tompoko vavy no tsy dia koa ny tokantranao amin'ny ity alina ity. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao, manasanao hanarika izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao, tsy maintsy mitady vahaolana ho an'ny firenena isika ho ny vovonana firaisan-kina raha nanao fanambarana miaraka ho fahatsiarovana ny 4 janoary taona 2020 ny tolakandro teo. Tsy hain'ny mpitondra ny atao hoe firenena mandroso ka ho sarotra ny tedra raha tsy misy ny fanovana. Ka ito Andrea Tsilavo no mitatra ny Jibrian'izay. 4 janoary 2020, 4 janoary 2020, feno 40 taona androany ilay lundi noir, andro maloka teo amin'ny tantaran'i Madagasikara. Fotoana ihany koa na mafana ireo mpanao fitakiana tamin'izany fotoana ny tantaran'i Madagasikara, voarakitra tao anatiny ny Haino Amanjerim-Panjakana. Ho fanamarihana izany, nanao fanambarana miaraka ny vovonana firaisan-kina ary nanamafy fa tsy kena intsony ny zava-misy sy ny fahorian'ny vahoaka ankehitriny noho ny tsy fananana politika mazava sy ny tsy fahaiza mitantan'ny mpitondra. Fanampin'izay, tsy fantatry ny mpitondra izany atao hoe firenena mandroso. Ny azy mandroso dia maka ny fahefana, dia mamihana niny azy ireo fa tsy fihinana dia mipotsaka. Tsy voafianao mihitsy zany ireo. Ry malagasy malala tsara ny zava-misy nareo. Matoa miteny ny Transparency International, matoa miteny ny société civile, matoa miteny ireo ray aman-dreny am-parano laza hoe tena fanjakana eroto ty marina. Matoa miteny ny tsirariny, azo sara tsaina mihitsy fitendrareo azy hoe tena tsirariny. Ary mitady olona afaka anao lisy sika, hoe ahoana no ahafahantsika miavitra am'izao. Mbola veriko ihany, ary amafisiko eto. Tsy afaka mandeha irerisika fa tsy maintsy miantso an'ireo firenena matanjaka, firenena maventy, manana maizy azy, anampy antsika aloha. Satria atody miady mambatsika raha miady amindretsy. Ny ndretsy mivolam-panjakana, ny ahodikodina daholo, ny rehetrarehetra tsisy voalohany trosa, ny zavatra natao tsisy mandeha na ray ara ny teleferika. Sarotra ny jery fotsiny ny zava-misy eto Madagasikara ka tsy maintsy mifandinika, mitady vahaolana ho an'ny firenena. Ny malagasy ny tompon'ny fandidiana, ny malagasy no tompony ny fahefana. Sisy zavatra mandeha ny eto. Ahitanazy asika nio. Satria nampamazy vola efa fitopitasika isan'andro io. Misy zavatra ekesika ho atao dia sy ataosika. Dia hitasika ho hitanareo ao fa sy zahay aty. Isako olo rehetrarehetra zao dia ataonareo manao coup d'état. Hatra amin'olo efa 20 taona mahery. Olo 70 taona mahery dia atao hoe manao coup d'état putschiste en puissance. Miantony vahoaka malagasy araka izany ny vovonana firaisan-kina, amondrona ny hery, iray feo ho fanavotana ny Madagasikara. Manana olo-kendry sy manam-pahaizana isika, ka tsy tokony ho fahoriana tahaka izao, vokatry ny tsy fahaiza mitantana izao no iainantsika.
fa mampiaya ny famohana ny vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana tao Mahajanga raha ny vokatra ofisialy mikasika ny voka-pifidianana tao amin'ny commune ambanivohitra Belobaka nozoina raha nambaran'ireo olom-pirenena ny fidy ny kandida laharana fahadimy manoloana ireo mpanao gazety tao Mahajanga ny maraina teo. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Kajikajy manao ahoana loatra no nataon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana teto Mahajanga no natonga ny voka-pifidianana tao amin'ny commune rurale ny Belobaka no lasa tohiny tamin'ny vokatra ofisialy navoakan'izy ireo tamin'ny 20 ny volana janoary 2024 teo raha nambaran'ireo mpomba ny malagasy izay kandida nitarika hatrany na tamin'ny famoahana ny vokatra vonjomaika nataon'ny SENI na tamin'ny famoahana ny vokatra navoakan'ny CED tamin'ny voka-pifidianana io tao amin'ny commune rurale ny Belobaka. Raha ny zava-misy dia lasa tany amin'ny laharana fahatelo no nisan'ny malagasy kandida izay nitarika hatrany tamin'ny voka-pifidianana io ka ny kandida natolotry ny Irmara indray no lany tao amin'ny commune rurale ny Belobaka. Tena lany fanahy alohan'ny tena nahita hoe calcul manao ahoana moa ny angain'ny tribunal administratif no nampitsimbadia tanteraka ny valim-pifidianana tao amin'ny commune Belobaka io. Satria raha araka ireto proof izay misy ampelantanana ireto dia tia zao taratasy avy tamin'ny CENI izay nanamarina ny CENI fa lany ary nitarika tamin'ny Isambato ambony pourcentage 26,41% ny candidat laharana fahadimy malagasy zany. Mbola namoaka koa zareo tao amin'ny SRMV fa mitovy tanteraka tsy misy valaka amin'izany. Fa rehefa tonga na ny tribunal administratif dia nalany fanahinay zany fa izay olona nitarika dia lasa tany amin'ny laharana fahatelo. Dia rehefa aveo tsy nisy bureau de vote novonona nefa fa ny vato no natsimbadika. Te-antany tenanay moa ve nisy PV hafa mihitsy akoatran'ireo PV tany fotony tonga tao amin'ny tribunal administratif sady efa famadiana vokatra ankitsirano ohatran'izao. Tsindrinay tsara etoana fa io kandida izay navadika laharana faharoa nefa laharana fahaefatra araka ny filaharana tokony ho izy dia Andriamampionina Ferlin zany izay kandida laharana fahaefatra izy raha amin'ny résultat dia navadika ny tribunal administratif ao faharoa satria eritreretinay fa kajikajy resaka conseiller izy io. Raha mijanona tamin'ny laharana fahaefatra teo izy dia tsy natafiditra conseiller na dia ray ary fa natao izay ampidirana conseiller ny tao satria ny kandida ny laharana voalohany amin'ny conseiller nio Andriamatoa Ferlin io dia vady andefomandriny Ramatoa président tribunal administratif eto Mahajanga. Dia noeritreretinay fa izay fikajina izay conseiller izay mba ampiakarana amin'ny vadiny conseiller ao amin'ny commune no natonga n'io kajikajy na tsy mbadika be ohatran'io fa izahay eto dia miantso ny fanjakana mahefa tsy rariny loatra zao zava-misy zao satria raha izao fanodikodinana safidim-bahoaka ohatran'izao foana no atao eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy misy zany ny resaka demokrasia. Manaraka zany raha ohatra zao no natao tokony nataon'ny fanjakana lalam-panorenana hoe zay lan'ny tribunal administratif zay tiany tribunal administratif apetraka ho ben'ny tanàna no ben'ny tanàna fa tsy zay fidiny vahoaka. Zao vokany any fotony any mikorontana amin'ny fiarahamoninao, mikorontana ambony ambany satria zay tsy safidim-bahoaka no napetrakany ho hitondra eo. Zay no olana amin'izao fotoana zao io. Misy mikonokonona korontana entina andotona ny anaran'ity candidat ity araka izany eny anivon'ny fokotany ao anatin'ity commune Belobaka ity raha ny fanazavana. Mahakasika ny savorovoro eny amin'ny fokotany maro samihafa tsy amin'ny anarako raha ohatra ka misy grève ataon'olona eny satria maheno zao fa hanao grève ireo mpomba candidat resy dia hotonona amin'ny anaran'ny malagasy ka eto aho tompoko dia tsy mbola vona hanao an'izany grève zany tompoko fa hitondra any amin'ny filaminana, hitondra ny ambaratonga pahefana amin'ireto preuve sy proof ireto fa tsy amin'ny anarako izany grève izay hatao amin'ny commune sy fa mety olona mitondra ny anarany manokana. Hitako ny fiangararana tanteraka kasika ny voka-pifidianana atao amin'ny commune rurale Belobaka araka izany ny olom-pirenena maro anisa na ny nisafidiny nandritra iny fifidianana ben'ny tanàna atao amin'ny commune rurale ny Belobaka ao anatin'ny district ny Mahajanga faharoa.
fa saritsary-pifidianana nahitana taratra ny fifidianana safidim-bahoaka sy voka-pifidianana miaro ny tombotsoan'olombitsy no miseho eto amin'ny firenena tamin'izao fotoana hoy ireo mpanao politika eo amin'ny faritra vakina karatra raha sindra ireo mpanao gazety tany an-toerana mila fanovana rafitra sy mpitondra firenena ary indrindra ny lalàna mifehy ny fifidianana kolo Antsirabe. Raha ny mahakasika amin'ny voka-pifidianana izay nivoaka farany teo anteto amin'ny distrika Antsirabe voalohany atao anatin'ny faritra vakina karatra dia azo lazaina fa saritsary-pifidianana sy voka-pifidianana ho fiarovana ny tombotsoan'olombitsy no navoaka ary tsy ilay safidim-bahoaka fa safidin'ny mpitondra sy fiarovana ny sezany hoy ny faneho-kevitra ireo mpanao politika izay sendra ny mpanao gazety teto Antsirabe. Tsisy tsy nire ariary io kandidat-mpanjakana manerana nosy nandritra ny fotoam-pifidianana fa tsy maintsy ahazo seza avokoa dika izany fa mila fanovandrafitra ifotony firenena ary mila manova ny lalàna izay mifehy fifidianana ihany koa satria tsy fifidianana misy eto Madagasikara fa fifidianana safidim-bahoaka raha ny fanazavana. Tsy fifidianana no misy eto Madagasikara fa fifidianana ny fifidianan'olona, fifidianana androm-panjakana, fifidianana n'izay rehetra heverina fa ahafahan'ny firenena ny ivelany mahazo tombotsoa. Tena mampalahelo dia zao tsy ilay safidim-bahoaka no mipotra fa zay safidin'ny mpitondra. Izy no manao zay patany amin'ny mba hiarovana ny sezany. Zany zavatra zany saritsary-pifidianana zay nahazahoana volatra any amin'ny 7 miliara ariary anefa dia zao ny fiainan'ny malagasy ny fifidianana vita alohan'ny fivoahan'ny voka-pifidianana ary tsisy tsy mirehare izay rehetra fa mihevitra ho kandidat-mpanjakana. Zany zavatra zany tsy azo atao eto amin'ny firenena. Zany no ilaina fanovana potika tanteraka ny lalàna amin'ny fifidianana. Ny mpitondra moa dia efa nozarana izay nanjatra azy an'izany hoe zay tianay olona n'inona ny lany eo, zay tianay hipetraka ihany eo ka zavitahana vahoaka malagasy. Zany zavatra zany tsy ekena. Andohalika ny rambary ary manoloana izany dia tsy tsangamenatra ary tsy jery fotsiny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ireo mpanao politika fa sary-piaro amin'ny tanàna Antsirabe ka hanaovan'izy ireo antsoava amin'ireo vahoaka fa ny vahoaka no tompon'ny fahefana. Izay moa maha-olo-pirenenanay eto Antsirabe dia tsy hanaiky ny zavatra kolokolo, tsy hanaiky ny zavatra sadasada ary tsy hanaiky ny zavatra zay fanapitrina ny vahoaka malagasy ary ny famotehana ny tanàna Antsirabe dia sary-piaro amin'izany zay ka mandray andraikitra foana zay amin'ny lafiny zavatra rehetrarehetra. Misy faharetany nefa ny zavatra rehetra maharitra ny fery ny vahoaka malagasy miohitra amin'ireo vahoaka manerana ny tontolo izao fa saingy kosa ampy izay ny 424 tonga ny 524 tsy maintsy itsoroan'ny vahoaka malagasy ko antsoavo no ataonay eny ampelantananareo vahoaka amin'ny fahefana tsy mety itsony ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Araka izany dia azo lazaina fa saritsary-pifidianana sy voka-pifidianana miaro tombotsoan'olombitsy no nitanterahana teto amin'ny firenena izay miendrika fifidianana ireo safidim-bahoaka ka hanaovan'ireo mpanao politika antsoavo indrindra fa izao fiakaran'ny vidim-pianana izay tsy mitsahatra ny miakatra hatrany izao. Mikasika izay hatrany fandresena avy amin'ny safidim-bahoaka no takiana ho ireo mponina amin'ny komuna Andohanilakaka izay tsy maintsy mamerina ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Tsy ekena ho izy ireo ny fametrahana PDS araka ny feo mandeha amin'izao fotoana. Fanadidina. Isan'ireo komuna tsy maintsy mamerenana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny ao amin'ny komuna Andohanilakaka. Tsotra ny antony, resy ny herimara ho izy ireo dia averina ny fifidianana. Raha tsy hivina ny vokatra vonjy-maika navoaka ny seni 10,7% ny vato azon'ny kandidat tsy miankina ary 7,3% ny an'ilay kandidat mpanjakana. Fandresena avy amin'ny safidim-bahoaka ny takinay hoy ny mponina ary tsy nangataka famerenana fifidianana izahay. Ka tsy ekenay tompoko fa safidy malalaka dia mila ny zavatra marina zahay. Afampitandremana ihany sady rambavarano zao farotra tsy mivalony safidinay dia hitatsika ny toeny fa mila ny marina mijoro zanaka toa lakaka amin'ny rahina zanaka toa lakaka tsy maintsy maresy ny safidy. Tsy ekena ihany koa izy ireo ny fametrahana PDS ka izay tian'ny mpitondra no hitantana ny tanàna araka ny feo efa mandeha eny anivon'ny fiarahamonina. Niverina ny fifidianana ho anay eto dia aho ny solotena ny vahoaka n'Andohanilakaka. Tsy matahotra ny fifidianana zay niverina fa ny zavatra mampanahy dia voizy reto Andohanilakaka fa tsy hisy ny fifidianana fa atao PDS. Ka izahay dia tsy manaiky ny hanaovana PDS ny tanàna Andohanilakaka fa ny fifidianana zay haverina. Izay no sisa nrandrainay satria izahay tsy hiady amin'ny fanjakana ary tsy hanakorontana, tsy hanonga mpanjakana fa zay moa ny didiny voaka dia eto izahay miandry ampitonina ny daty zay havoaka ny hamerenana ny fifidianana. Zahay koa dia mbola mangataka amin'ny filom-pirenena satria tsy misy olona kontra fanjakana ny eto Andohanilakaka. Dia mangataka izahay mba tsy ha-PDS ny tanàna ty satria io no vao tena mailoza satria tsy tanty ny vahoaka satria nifidy anie ny olona taty ka novonona ny safidy.
zay safidy no vonona zay any tena maharary any vahoaka ka miangavy zahay Andriamatoa Filoha ny commune rehetra zay niverina teto Madagasikara mba ho tanterahina ny fifidianana satria zay ny lalàna dia miangavy zahay ho tanterahina tsy ho ela satria mangetaheta zahay te ahita be ny tanàna vaovao. Tsy ivina trano fa maro tamin'ireo commune eto Madagasikara izay voalaza fa hamerenana ny fifidianana ny taona 2024 no tsy mbola nahitana izany. Tsy tanteraka izany ary adrizay ka hatramin'izao PDS no napetraka tamin'ireny commune ireny, ohatra amin'izany ny ao Moramanga. Anaraka dokavatra vetivety isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Dahoary. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona intsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga ilay fotoana izao dia izao ndao falera. Telma miova ho Yes. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao vitsy ireo mpandraraha malagasy sa mampiasa vola amin'ny tontolo ny fizahantany no ity sehatra ity izay mbola marefo tanteraka eto amintsika vokatry ny kolokolo manjaka eto amin'ny firenena miaratsy hatrany ny sariny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena anto mampiemitra ireo vahiny sy mpampiasa vola ho ny association chauffeur accompagnateur touristique onina saina. Mahery ny 5 alina sira etsy ny isan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara ny taona 2024 araka ny nambarany ministera tompon'andraikitra. Singa ila zany fanjakana famiroborobo ity sehatra ity ny fampitahana taremarika oharina tamin'ny fotoana nisy ny valanaretana Covid-19 sy ny taty aorinany. Tranga izay tsy tokony ampitahina ho ny mpisehatra amin'ny fizahantany. Antony, ny hidiny sistany na teto an-toerana na tany ivelany fa ihany koa samy malina sy mailo tamin'ny fahasalamany ny tsiraray tamin'ireny fotoana ireny ka rary ny rany tombo ny isan'ny mpizahantany taty aorina rehefa voafeny valanaretana. Fahadisoan'ny fomba fijery izay mitarika fahadisoan'ny fomba fiasa sy ny politika apetraky ny fanjakana ka mbola mamparefo ny sehatra mandrakandroana. Fahatsarana sy ny fieteza ny tontolon'ny asa amin'ny fizahantany dia ady hevitra be tena manaraka ny arabe zany ny arabe fa ratsy be fa zao angamba ny ataontsika hoe saotsika manao kajikajy diso na mijery amin'ny fomba hafa fa ny tena marina ilay izy dia hoe ny fizahantany dia marefo ary zara ilay izy fa hoe atao satria efa tsy anton'asa intsony fa vadin'asa zao ny anaovana azy mandeha
sarotra miteny an'izay fa ataontsika zany hoe tena tsy mandeha ny asa fizahantany ary tsy azo anaovana petrabola akory ary satria tsy ampy ireo antoka sy ireo singa ahafahanao mandrara amin'ny fomba ara-dalàna raha ohatra ka ny tontolo iainana no petrabola na ny hoe capital ananantsika dia raha malala ny resaka tontolo iainana raha ohatra ka ny hoe ny angovo no ahafahantsika mampandeha zany tontolon'ny fizahantany zany raha malala resaka angovo efa mandeha ary miazakazaka ny fandrosoany sehatra ny fizahantany any amin'ireo nosy manodidina antsika ho tako ny Madagasikara raha mbola izao no hitondran'ny fanjakana ity tontolo ity ho iatran'ny fanionkevitra tena sarotra be nandeha hiteny hoe mandeha ny tantsoroka sy ny rehetrarehetra atao amin'ny fanjakana tsy ampy anga ny fametrahana ny filana ifotony satria izay filana ifotony izay no mahadiso ny fitrandrana fizahantany hoe inona le zavatra ilaina ny mpandrarava tsy vonona samy fanjakana no mety ho lasa sakana sanatrian'izany satria atoato any efa eny fa na nihetra ara dia somary ho voakitika izay efa mamay be ary tena ataontsika babikitra mihitsy ny mpisetra teo amin'ny fizahantany tamin'ny fibabena ny trosa tao aorianan'ny Covid nipetraka ve zay tsy atompoko valina zay le hoe ny fijerevana ny foto raha tsy hijery ny tantarany ny fitaterana anabakabaka ny roulette ny valise roulette sy ny rehetrarehetra betsaka firenena miaraka mifaninana amintsika raha tsy ataontsika efa mandeha amina million ny olona raha ohatra ka Maurice ny teny antsika mandeha amina million ny olona raha ohatra ka La Réunion atao fa ny antsika mandeha amin'ny 1000 miala le ion ny mpizahantany avy any ivelany mitsitaitaika ny fahatongavana eto amintsika ary tsy mandany fotoana sy hoentimanana toy ny tany amin'ny 15 taona lasa raha ny fanazavana hatrany ny fizahantany anatiny ihany koa zara raha misy no ny fahantrana mahazo ny malagasy Fatelo andro androany izao no tapaka ny lalam-pirenena fatelombinifolo amin'ny commune Bemelo, commune Nabita, district ny Betroka. Ny fanamboarana lalam-pirenena fatelombinifolo izay tsy hivina fa isan'ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina saingy tsy mbola tanteraka izany hatramin'ny androany. Nilaza ny isay fokotany ao an-toerana fa misy hatrany fatolona noho ny fiakaran-drano ary vao omaly olona iray indray no lasan'ny rano ka tsy mbola hita amin'izao fotoana. Fanampanazavana. Fa misy teto fa misy roa andro nipetraky teto agnilany ary raha ny vaovaorena io efa nisy olo zay milasany ty rano ty gn'agny agnatin'ny raha malahelo tokoa satria agnatiny ny fampanantenana nataon'ny président de la république izy ty ny resaka hoe ny rentresse ka io ny zava-misa olo reo tavela eto zahay anisan'ny tavela eto nefa misy dia maika hatao agnatan'Anarivo agny tavela eto ka mampalahelo ny raha ohatran'izao indrindra fa misy faty olona zay ary mankahery fianakaviana moa hatram'izao le razana mbo tsy hita faharoa manaraka an'izay manetsiky ny fotoram-panjakana mba atao travaux d'urgence izy ty atao maika faran'izay maika satria gn'andro mbo sy tapitra mbo eto zahay tsy fantatra hoe firy andro vao miala eto mangataky lalagna numéro 13 io fa mijaly ny vahoaka hatra am'izao ary fa nisy faty olo tsy afaky isan-taogno aza isaky taogno dia tsy maintsy misy von'olo teto Bemelo eto nohony vokatra ny rano ambany bely ambany tetezana sisy ty tsahana fa voatery le mitsaky fotsy le matimaty fahatany tena mitamin'ireo vahiny letan'ireo mpikarakara n'andro malagasy raha ny tao anatiny izay 10 taona farany izay ho ny matiana izay nanovana fanadidinina misy ny finiavana sy fikarohana zava-baovao saingy mila jerena manokana ny letan'ny fampianarana raha ny fanazavana. Christian Dimby. Mivoatra hatrany ny letan'ireo mpikarakara n'andro malagasy raha ny tao anatin'izay 10 taona farany izay ho ny matiana amin'izany tamin'ity androany ity. Manana ny faiza manao sy tia mikaroka zava-baovao ireo mpisehatra ary manan-karena ireo singy na ingrédients ilaina amin'ny sakafo ihany koa ny nosy. Mbola sehatra malalaka sy azo ivelarina tsara araka izany ity sehatra iray ity saingy mbola ireo vahiny ny loha larina amin'izany raha ny eto amin'ny firenena. Misy antony eo mahatony vahiny ny tonga eo satria fatana fa manana potentiel ngeza be ny mpanao sy ny mpisehatra amin'ny lakozia malagasy zany na ny cuisinier ozy isika na ny chef cuisinier misy antony eo mahatony vahiny miazakazaka amin'io satria fatany ihany koa fa ny clientèle na ny eto toerana na ny avy any ivelany ho avy eto amintsika
fantatra zareo hoe manana zavatra ngeza be afaka omena foana zany tsika averiko ihany ny ingrédient atsika raha tsara be tena frais zany par rapport amin'ny firenena hafa ny cuisinier atsika sy ny chef cuisinier atsika koa tena mafy misy ireo sekoly ambony mampiofana ho matianina misihatry ny nahandro saingy mila ampitombona hatrany ny letan'ny fampianarana hoetrany ny fanazavana resaka fiofanana sy fampiofanana zany mila somaro mila sehatra mafimafy koa tsy hoe mafy angamba zany filazako am'zany satria tsika efa mafy fa mila valeur kokoa zany le école eto amintsika sy ny zavatra eto amintsika ohatrany hoe raha somaro mandingana kely any ampitan-dranomasina zany ianao an tsy mahazo an'le place tena tokony ho sahazanao eto nefa ny fahaizana miteny hoe tena mahay ihany tsika par rapport amin'ny hoe amry zareo zany fa any fotsiny zany hitako olana kely miresaka fitaovana indray aloha ny fitaovana efa tena maro be eto amintsika ankilany sehatra iray isan'ny mampidibola betsaka amin'ny fizahantany ary isa misarika mpizahantany maro ny resaka nahandro ka ilaina ny fampiroboroboana izany hoetrany ny fanazavana maresaka avy any ivelany kosa indray any Liban tafakatra 10 androany ireo namony ainy raha toa ka 20 kosa ireo naratra mafy vokatry ny tifitra nataony tafika israeliana natao atsimon'ny Liban raha nitatry ministera ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana ny tafika israeliana izay tokony hiala ao atsimon'ny Liban androany raha ny voarakitry ny fifanarana fampitsarana ady saingy izao mbola ao an-toerana izao hatrany ankilany terata libanais anetsiny maro androany no nikasa iverina ody amin'ny trano fonenany saingy voasakany ireo tafika israeliana ka izao nisy namony ainy sy voatifitra izao androany sakavy any ivelany ny ankotopoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.